Ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny fikarakarana fety aman-danonana no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity. Tompona andraikitra eo anivon'ny Tsarabe Compagnie Ramatoa mpitantana eo anivon'izany orinasa izany. Miarabanao tompoko tonga soa eto fampahalalam-baovao TV amin'ity takariva ity. Miarabanao dia faly miarahaba ny mpijery ny fahitalavitra TV amin'izao takariva izao. Mazava ho azy matoa ianao tonga eto amin'ity takariva ity Madame Tina, dia misy ny hetsika goavana araka ny fahita ihany koa eny anivon'ny fahitalavitra eny, dia misy ny hetsika goavana izay karakarain'ny Tsarabe Compagnie. Afaka ampahafantarinao ampijerentsika ve ny mahakasika io hetsika io? Ny hetsika izay ataonay dia amin'ny 30 novambra ho avy izao eny amin'ny espace Nambintsoa amin'ny Sivora. Izy io dia lanonana anankiray, lanonana voalohany izay karakarain'ny Tsarabe Compagnie zany tao aorianany mitsanganany. Nampitondranay ny anarana hoe Nuit du Célibat izy io. Nuit du Célibat zay ny anarana nampitondrainareo anazy. Azo eritreretina ve zany fa ireo mbola tsy manana silam-panahy zay ihany no asainareo anatin'izy ity, satria araka ny anarana izay dia araky ny anarany tokoa hoe Nuit du Célibat aloha dia ny célibataire zany na ny mpitovo no andrasana ho avy be dia be ary asaina ho avy betsaka amin'io fotoana io. Zany kosa nefa tsy manakana ireo izay te ho avy zany ny olona rehetra raha mpifankatia na ny mpivady dia asaina avokoa ho avy satria lanonana hafa hiavaka araky ny tsy mbola fahitantsika hatramin'izay no hitranga ao. Inona ny tanjon'ny orinasa Tsarabe Compagnie na tonga hoe nikarakaran'izay hoe Nuit du Célibat zay? Ny tanjon'ny Tsarabe Compagnie dia ny hamokatra zavatra vaovao foana zany. Manahoana amin'ny ankapobeny ny fandaharam-potoana, satria inona fa ny tokantrano any zao misy ny mahita amin'ny takariva ity dia tonga dia liana aiza no mety ahitana ny tapakila, manahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'io hetsika io? Ny fandaharam-potoana dia izy fiaraha-misakafo zany amin'ny endriny atao hoe buffet, zany hoe anara-po zany ny invité rehetra amin'io. Izy koa la fanaitanana maro isan-karazany izay fomba miavaka tokoa, kilalao marobe izay mety azahoana loka avy amin'ireo mpanohana anay ireo, ary ny orchestre Nambintso orchestra zany no anafanany lanonana. Inona fa dia mafana tokoa ny lanonana amin'ny fotoana io. Amin'ny ankapobeny ny Tsarabe Compagnie atao hoe anarana efa reny maro eny, nefa misy ihany koa ny mbola atao hoe vaovao amin'ny sofon'ny olona izy. Amin'ny ankapobeny moa inona ny andraikitra sahan'izay hoe Tsarabe Compagnie izay? Ny Tsarabe Compagnie dia misehatra amin'ny fikarakarana lanonana, fikarakarana foire na tsenabe, salon, ary koa manao famoronana marika fitafiana, bijoux fantaisie. Tsy vitan'izay koa fa mivarotra ny vokatray zany izahay eto an-toerana ary any ivelany ihany koa. Iverenantsika kely ny mahakasika an'ilay fampisehoana na ihany koa ilay hetsika goavana ao tanterahana eny amin'ny Nambintsoa eny. Manahoana ny mahakasika ny tapakila? Ny tapakila dia efa azontsika jifaina ao amin'ny super musique Analakely manomboka rampitso, na koa manao famandriana ao amin'ny laharana finday 034 06 563 20 na ny 033 20 680 00. Nova dia mazava tsara amintsika mpijery ny tokantrano ihany koa izay fanazavana nentin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Tsarabe Compagnie izay. Madame Tina, amin'ny faraparana ihany koa ny resadresakitsika amin'ity takariva ity, misy fanentanana na teny farany atolotra ao amin'ny mpijery? Eny tompoko, misaotra manokana aloha izay eto ho an'ireo mpanohana anay dia ny Cléa Tendance de Paris, ny Annick Beauté, Gastronomie Pizza ary ny groupe Sodiam, ary ireo mpiara-miasa rehetra izay mahavitrika tokoa tamin'ny fikarakarana ny lanonana. Ny teny farany dia ny fanentanana antsika rehetra amin'ny Nuit du Célibat dia asaina manokana antsika mpitovo ho tonga maro, nefa koa ateo dia atenaina ny fahatongavantsika rehetra satria atao an'ny olona rehetra ilay lanonana karakarain'ny Tsarabe Compagnie izay manome fanantenana antsika fa tsy andiso fanantenana antsika ny zavatra hitranga ao. Inona fa dia ho avy mavitrika tsika ho tonga eny amin'izay fety karakarain'ny Tsarabe Compagnie izay ho an'ny mpitovo, moa dia eny ihany koa zany mety ahitana ny silam-panana ihany koa ny anjara amin'io andro ny fety goavana io. Isaorana fiainanao Madame Tina, nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Misaotra indrindra tompoko.